Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray isaky ny fiandohan'ny volana moa no tokony misy ny fantsiana ny vidin'ny solika. Amin'izao fiandohan'ny volana septambra izao dia nahitana fidina ny vidin'ny lasantsy ny solika fandrehitra. Tsy nietsika kosa ny vidin'ny gazoil. Claudia Rasolson sy Mami Rasoanevo. Nahitana vidinany arizato ariary ny vidin'ny supercarburant ny solika fandrehatra ka lasa 303 arivo sy 200 arivo avy ny vidiny eny amin'ny tompim-pivarotana solika manerana nosy. Tsy nietsika kosa nefa ny vidin'ny gazoil fa mbola 3 arivo ariary ihany. Ireo mpanjifa moa dia tsy nisy nahatsikaritra izany fiovan'ny vidin'ny solika izany. Tena tsy nahatsikaritra zao mihitsy atao vidy lasantsy ena ariary arizato ka tsy tany vazanainy. Dia ahoana indray raha hitana fiakarana io fa karaha volana na roa volana. Dia maintsy miara mena ny zava-misy zay araka inona mahazonao atao. Mahagaga ireo mpitatitra ny tsy nietsehan'ny vidin'ny gazoil ary manamafy izy ireo fa tokony efain'ny fanjakana ny compensation mba hiazona ny sarandalana ho 700 ariary. Ny vidin'ny solika ampiarina amin'izao volana septambra izao moa dia mifanandrify amin'ny vidin'ny solika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny volana jolay lasa teo. Izany hoe roa volana ty aoriana no misy fiatraikana amin'ny tsenan'ny solika eto Madagasikara ny vidin'ny solika any ivelany. Raha tsy aivina moa dia tokony mandeha ho azy isam-bolana ny fantsiana ny vidin'ny solika izay.